fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Noho ny fitiavana sy ny famindrampon'Andriamanitra ry havana dia tafahoana soamantsara indrayntsika amin'ny alalan'izao fandarana izao. Koa dia miarabantsika tsirairay avy isan-tokantrano na trahatra n'ity andro talata ity ary maniry indrindra ny toeran'ny fiadanan'ny Tompo ao an-tokantranontsika tsirairay avy. Eto am-panomboana araka ny mahazatra antsika dia andeha hovakitsika ny Salamo 20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Salamo 20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Vakitsika miaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mamiko indrindra ianao Jehova heriko. Jehova no aram-bato sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ahy. Miantso an Jehova izay miendrika hoderainao ka dia hovonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Ny hodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary ny rika ny faharatsiana mampatahotra ahy. Ny fahamatoran'ny fiaina tsy hita ny hodidina tamiko, ny sakanay ny fandriky ny fahafatesana. Fony azo pahoriana aho dia niantso an Jehova. Eny, Andriamanitro no nitarainako, niainy feoko tao amin'ny tempoliny izy, ary ny fitarainako teo anatrehany fa tonga teo an-tsofiny. Amen. Vavakantsika ry havana. Indray zany fifalianay ry Jesosy Kristy tomponay, ny fitiavana sy ny famindrampo izay natolotra ao anay tokoa. Ka mbola menao ahy na havelomana izay, ka afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra anao tamin'izay rehetra efa nitondranao ny fiainanay ary manantena sady zay fa mbola hitondranay amin'ny tena fahatsarany ianao ary ny indrindra mba handraisanay sy hamantaranay ny tena sitraponao ngataka aminao zay, mba hiaina amin'ny alalan'ny teninao ary indrindraindrindra mitafaray aminao amin'ny teny ity. Dia treo feno izao fotoana izao ho voninahitra ianaranao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, ny tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny ty-antany no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Tsara tokoa ry havana no hamantarantsika hoe ny famindrampon'Andriamanitra ny tsilana andritratsika ary tokony hitokitsika sy hifalitsika izany araka ny tenin'ny mpanao salamy ihany hoe farao izao kosa dia ny famindramponao no hitokiko, ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Izany ry havana tenin'ny mpanao salamy. Tahaka izany ihany koa no tokony hifalitsika sy ravoravotsika satria tia antsika ny Tompo. Resy lahatra koa ny korahita ry havana amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Ka namoronany an'izao hira anankiray izao hoe izaho mahatoky anao. Come
Samatukiana 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 Saute Somatukiana Samatukiana Samatukiana Saute Somatukiana Saute Somatukiana Sarukianao miteniwe indrizao mumbana zay ro matonga yane siananay ay toy zao na misy tafiotra zane eny andalana ale ity ao favononatrinelabe na misy tafiotra zane eny andalana ale ity ao favononatrinelabe Samatukiana Samatukiana Saute Somatukiana Samatukiana Samatukiana Saute Somatukiana Saute Somatukiana Samatukiana Samatukiana Saute Somatukiana Samatukiana Samatukiana Saute Somatukiana Saute Somatukiana Saute Somatukiana Saute Somatukiana Saute Somatukiana Efa maro tokoa ry havana ny tenin'Andriamanitra andrenesitsika raha teto amin'ity radio vaovao masoa ity fotsiny aza ny fanontaniana mipetraka ao antsika hoe mba nitondra inona ao antsika ny faharenesantsika izay tenin'Andriamanitra marobe izay betsaka ny zavatra maharesy lahatra antsika amin'ny fandrenesantsika ny tenin'ny Tompo. Fa androantsika dia tena nataon'ny Tompo mahitsy mihitsy ny teniny amin'ny alalan'izao lohahevitra anankiray mahafinaritra izao ry havana hoe afaka toavana ny tenin'Andriamanitra mitondra fitahiana. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mitondra fitahiana. Izany tokoa ve ry havana? Tsapanao ve fa tena mitondra fitahiana eo amin'ny fiainantsika ny fankatoavantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Voaboasan'ny mpanompon'Andriamanitra izany ry havana fa alohan'ny handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra sy anomanantsika ny foamam-panahintsika dia andehantsika eno hira anankiray ao amin'ny firahany FFPM 100 zava-tsotokoa ny fitsipikao. Zava-tsotokoa ny fitsipikao Tompo Andriamanitro teny mahasoa aina heliko mba ho an'izay mano sy manambrao fitsipika eo ahai renana be sarobiny tsy atoy
famonjena homan'izay mandre maiziny zahay kely fantatray nefa ao mitenina jiro sy fanino ny tongotray ankanesana mina sotsy manambrao fifitsipikay firahomanay venanabe sarobidytsy afoy zany didina famonjena homan'izay mandre raha laim-panay tony zanakao indro ao mitenina sabatry ny foanoheranay iray ratsy atrizay sotsy manambrao fifitsipikay firahomanay venanabe sarobidytsy afoy zany didina famonjena homan'izay mandre fifalianay oditahotray ny baiboly tamina avy ny manjony efa kosaray ao tokony tavana sotsy manambrao fifitsipikay firahomanay venanabe sarobidytsy afoy zany didina famonjena homan'izay mandre ry jesosy ô mpampianatray mamina ny tenina tao mizahay mba hahaizanay ankatony didina sotsy manambrao fifitsipikay firahomanay venanabe sarobidytsy afoy zany didina famonjena homan'izay mandre vavaka isika rehetra tompoko zavatsoa tokoa ny fitsipika ry tomponay io ary tsapanay izany fa mahasoanay mandrakarivo mba andananay araka ny sitraponao apetraka eo ampelantananao raha hambara ny teninao aoka tsisy ho voambara sy ho voateny eto fa tsy ny sitraponao rery ihany fa fenoy ny fanamasinao zahay azahoanay mamantatra isan'andro ny sitraponao lay tsara sady akasitrahana ny marina mitenena renao araka ny fombanao fa indreto zahay miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany vavaka izany amen araka ny fanambarany mpitarika teo ry havana dia ny hoe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mitondra fitahiana ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fitahiana dia isika aka ny tsoratra masina fa antsika manazava izany lohahevitra izany ao amin'ny Genesis toko fahaenina andininy fahafito andininy fahasivy azafady dia mitsambikina ary eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia eo amin'ny andininy fahafito toko fahafito andininy voalohany Genesis toko fahaenina dia manomboka mamaky isika eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo dia mitsambikina eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia toko fahafito andininy voalohany sy ny fahatelo amby folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa ary Noa niteraka zanaka 3 ralahy dia Sema sy Hama ary Jafeta dia natao Noa izany araka izay rehetra nandidiny Jehovah Andriamanitra azy no nataony ary hoy Jehovah tamin'ny Noa midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba ny ankonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona
miarapelona aminao zao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia nalanao ho anao 7 avy, lahy sy vavy, ary biby tsy madio isan-karazany 2 avy, lahy sy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany 7 avy, lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fitoana izao ampilatsaka ny ranonorana ambonin'ny tany 70 andro sy 70 alina. Ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia aringako tsy ho ambonin'ny tany. Ary Noa nanao arak'izay rehetra nandidiny Jehovah azy. Ary izay nandidin'Andriamanitra Noa, ary rehefa fotoana dia tonga ambonin'ny tany ny safidrano. Androtrizay indrindra dia efa tafiditra tao an-trambo fiara Noa sy Sema sy Ama ary Jafeta zanaka lahy Noa mba ny vadiny Noa ary ny finantony telo vavy miaraka taminy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantara tsy dia zoviana amintsika intsony izao tantarany Noa mianakavy izao. Araka ny nambara sy ny vakiana voalohany tamintsika teo dia Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo anatrehan'ny mpiarabelona taminy, ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Niara-nandeha tamin'ny Andriamanitra izy. Marina, tsy nisy tsiny tamin'ny mpiarabelona taminy, ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Reo zany ny nahitan'Andriamanitra ny toe-pony Noa sy ny toetrany ny fiainany. Tsy nanatsiny teo anatrehan'ny olona, niara-nandeha tamin'Andriamanitra ary lehilahy marina. Rehefa nandidy sy nilaza tamin'ny Noa Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra hoe manamboara samby fiara ho anao, dia nanakatoan'izany izy. Na naiky izy, na dia atao anatiny ataoko hoe andro migaigaina, andro tsy misy ninina atahorana amin'izay rano sy ny zavatra rehetra azy, no nitenenan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Noa hoe manaova samby fiara, dia nanaiky sy nankatoa izy. Arak'izay efa namaritan'Andriamanitra ny toetrany hoe olona niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy, lehilahy marina izy. Fa raha amin'ny fisainany nofo tokoa moa ry havana, tsy ho lazain'ny olona adala ve? Raha andro migaingaina, andro maina be io ianao no andeha hoe anao samby fiara, tao inona? Tsy lazain'ny olona fa hoe dia misy fahavoazana angamba. Eny, mety nataon'ny olona ho zany mihitsy Noa. Fa zao tsy mba nijery an'izany izy, fa masaka tao an-tsainy dia nanaiky nankatoa ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny fieveran'ny Noa dia matoa lazain'Andriamanitra izany, matoa tenenin'Andriamanitra aminy izany, dia mahasoa araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia mahasoa zavatra rehetra ataon'Andriamanitra, misy antony avokoa ary mahasoa zay. Ary ny faneken'ny Noa n'izany tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavany an'izany fandidian'Andriamanitra azy hanatanteraka n'izany samby fiara amin'ny andro maina izany, dia hitantsika tsara. Mety niaritra esoeso anie izy teo mety niaritra rabiraby teny isan-karazany tamin'ny mpiarabelona taminy izy, fa tsy nijery an'izany izy, fa ny masaka tao an-tsainy dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia nataon'ny Noa izany arak'izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Tatsika fa tsy nisy hoe araky ny sainy, andeha mba hataokitaoko an'izao ty foatran'izao mba mahatsaratsara azy, fa na ny refy na ny alava na n'izay rehetra efa mifaritan'Andriamanitra daholo izany. Anao tsara ao amin'ny tatsika tsara ao amin'ny 420 ny lazana azy hoe ny hazo gofera ny ary asianao hefitra, hatramin'ny hefitra sy ny zavatra rehetrarehetra dia Andriamanitra no nandahatra azy. Andriamanitra ny efa nanao planina amin'izay hanaovana azy. Tsy nisy hevitry Noa na kely azy, fa dia lazainy eto hoe ary nataon'ny Noa izany arak'izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony. Fankatoavana 100 isan-jato izany. Tsy misy fitiavan-tena na hoe
zay mba sitrapony Noa hoe mba metimety sy titiany atao hoe aty kosa mba tsy mety, zao mba tokony hiety amin'ity, zao mba mahafinaritra zao mba mahafinaritra ny vady aman-janako e. Tsy izay fa zato isan-jato izay nataon'Andriamanitra sy nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Mety tsy misy diso na refi kely akory ary, fa rehefa hoe ataovy an'izao ny sakany, ohatr'izao ny lavany, ohatr'izao ny efitra, nataony Noa zany ho fankatoavany ny tenin'Andriamanitra, dia nataony izany. Ary rehefa miteny koa Jehovah Andriamanitra hoe midira ao anatin'ny samby fiara, ianao sy ny ankonanao dia nambarany lavabela izy moa nambarany eo hatramin'ny biby fiompy ndretrarehetra, dia nataony izany. Tsy hoe kalofa mbola misimisy kely tsy vita rery Jehovah Andriamanitra, fa alao aloha mba hiandriandry kely, fa ny fotoana nandidiany Jehovah Andriamanitra azy hoe midira amin'izay ianao Noa, niditra izy sy ny ankonany sy ireo rehetra izay nandidiany Jehovah Andriamanitra azy, dia ny vorona isan-karazany, biby isan-karazany izay tsy nisy ny dilatra izay lazainy ny tenin'Andriamanitra, izay lazainy Jehovah Andriamanitra fa nataony sy nankatoaviny antsakany sy andavany. Tatsika eo amin'ny 7:15. Ary Noa nanao izay rehetra nandidiany Jehovah azy. Petsaka ny teny amin'ity tantarany Noa ity milaza an'izany hoe ary nanao arak'izay nandidiany Jehovah Andriamanitra azy. Tsy nisy sitrapony. Mba mety nalahelony mpiarabelona aminy ihany anie Noa e, araka manofo azy. Satria izy arak'izay nambarany Jehovah Andriamanitra fa lehilahy tsy nanatsiny teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny mpiarabelona aminy. Mety tena tsara fihavanana tamin'ny olona rehetra Noa. Mety mba nalahelo ihany izy hoe ndry raha anona zao mety nisy havany nanodidina teo. Misy tena mpiray vodi-rindrina aminy nanodidina teo. Misy tena sakaiza tsy foniny nanodidina teo. Raha ny marina tokony mba hoe alao rotony mba hiditra hiaraka amina ato amin'ny samby fiara. Fa tsy nandeha tamin'izany sentimana zany fihetsem-po zany Noa, fa nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tatsika arak'izany lesona azontsika raisiny zany. Raha ny sitrapony Noa mba nalainy daholo ireo olona tiany sy manodidina azy mba niara-nonina taminy teo. Fa tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra fa sitrapony Noa zany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia i Noa sy ny vadiny, ny zanany telon-dralahy, ny vinantony sy ireo biby izay nandidiany Jehovah Andriamanitra ihany no mahazo miditra ao anaty samby fiara. Tsy afaka nidilatra ny ohatran'izay Noa, na dia nisy fihetsepo asa tao anatiny, na dia nisy alahelon'ireo mpiarabelona azy taminy azy, dia tsy nanao izany izy. Fa izay nandidiana Jehovah Andriamanitra azy ihany no nataony. Androtr'izay indrindra dia efa tafiditra tao anatin'ny samby fiara Noa sy Sema sy Ama ary Jafeta, zanakalahy Noa, mba amin'ny vadiny Noa ary ny vinantony 3 vavy miaraka aminy. Dia izy ireo sy ny bibidia rehetra sy ny karazany avy. Tsy dila ny fotoana izay nolazainy Jehovah Andriamanitra hoe midira amin'izay ry Noa. Raha niandriandry teo Noa, raha tsy nankatony tenin'Andriamanitra Noa, dia tratra ny safodrano teo. Fa vao miteny Jehovah Andriamanitra hoe ataovy izao, miaraka amin'ny vava dia nanao izy, miaraka amin'ny vava dia manatanteraka izy, ary tsy nisy dilatra izany. Fa rehefa tafiditra tao anaty famby fiara zareo dia tonga ny safodrano. Nanao arak'izay nandidiany Jehovah Andriamanitra azy Noa, ary dia avy eo narindrin'Andriamanitra, narindriny Jehovah tao izany hoe rehefa tafiditra avokoa izy rehetra dia narindriny Jehovah tao anaty samby fiara izy. Naharitra 4 andro zany, naharitra 40 andro tambonin'ny tany ny safodrano, dia tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samby fiara. Azontsika an-tsaina angamba zany fa tena zava-doza anie zany. Samby fiara mafonja ihany nataony Noa io fa natopatopany rano, niainga tambonin'ny tany ny samby fiara, dia nitsikafony ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany, dia nandeha tambonin'ny rano ny samby fiara, ary nahery dia nahery indrindra ny rano tambonin'ny tany ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra
izay ambany lanitra rehetra. Tena sarotra mieritreritra n'izany ry havana, sarotra mieritreritra n'izany fa tena na ny tendrombohitra ary sarona azontsika an-tsaina ve izany? 5 hakiony noharan'ny rano ka voasarona ny tendrombohitra. Tena goavana izany ary tena mampatahotra izany. Dia maty daholo ny olona sy ny zava-mananaina rehetra. Fa izay ihany ny voavonjy. Inoa ilay nankatoa ny tenin'Andriamanitra, inoa ilay nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, tsakany sy andavany no feno fitahiana, feno fiarovana, feno famindrapo. Eo amin'ny 17 ary Noa sy izay rehetra nitoetra tao taminy tao anaty sambo fiara ihany sisa velona. Fitahiana ho an'ny ankohonany Noa. Tsy nisy nilazany amin'izay toetra ny vadiny, na toetra ny zanany anankitelo, na ny toetra ny vonantovaviny anankitelo an Jehovahandriamanitra eto. Fa ny toetra ny nosy ny fanekeny noho ny voatantara tato. Midika izany fa tena ho fitahiana ho an'ny ankohonany Noa izay mankatoa sy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Mahatonga fitahiana ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Mitondra fitahiana ho an'ny ankohonana ny lehilahy izay matahotra an'Andriamanitra, mankatoa ny tenin'Andriamanitra ry havana. Matetika tsika misy zavatra ampandaloviny tompo atsika, misy zavatra goavana, misy ady hatrehana ampandaloviny tompo atsika mba hahafahan'ny tompo mizaha toetra atsika. Hoe hatraiza tokoa izany ny tena fitiavanao fa indraindray tsika dia mandeha araka ny saintsika, mandeha araka ny sitrapony nofontsika, ohatran'ny tia kosa ohatran'ny tsy mety, tia kosa aloha mavesatra loatra e. Mafy be ne izany nanao samby fiara goavana be izany e. Fa tsy mba nimonimolina no tao anatin'izany, tsy nahita izany mihitsy tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao. Fa nankatoa izy, nanaiky izy. Fa isika rehefa mpanaovy ny tompo zavatra goavana na zavatra mafimafy kely dia monimolina. Fa inona ary ty zavatra mahazo aty? Indraindray mandan'Andriamanitra mihitsy ara, fa tsy mahatsiaro atsony ve Andriamanitra dia tahaka an'izao ny fiainako? Fa ny zavatra rehetra ry havana, ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fitahiana, ary tsy fitahiana ho an'ny tenantsika ihany fa tena fitahiana ho an'ny hafa. Eto i Novaly mianaka no razaina fa ankehitriny raha tonga amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra ka mampianatra antsika hoe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra io ane, ka mitondra fitahiana, mitondra fahasoavana, mitondra fiadanana ho ary tsy ho antsika ihany farak'izay nambara hoe ary fitahiana koa ho an'ny hafa. Manomboka ao amin'ny ankohonantsika izany. Ry ray aman-dreny, manahoana ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra e? Samy monimonina foana tsika hoe maditra ny zanako e, maditra ny vadiko e, mafy tia mahazo ahy e, ny asa fivelomako e, ny aretina manjoanay menakavy e. Fa aoka sika andiny tena tsara amin'ity androny ity fa maninona ny zany teny izany no azoko sy azonao. So izaho sy ianao mbola tsy mankatoa tsara ny tenin'Andriamanitra fa so piainy fotsiny ihany, so mangorangoraka fotsiny ihany rehefa mare tenin'Andriamanitra. Tsara izany toriteny izany a. Mahafinaritra kosa aloha ny tantaran'ny Noa. Fa inona ny lesona azontsika ao anatin'izany? Inona ny zavatra azontsika ao anatin'izany? Inona ny fianarana raisina ao anatin'izany? Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy fanaranam-poan'izay rehetra filatsika. Araka ny hafanambarako teo fa mba nisy zavatra mety ao anatin'ny foniny, fa ny bahana betsaka tao anatin'ny foniny Noa dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mandalo ady sarotra ny firenetsika, mandalo ady sarotra isan-tokantrano dia samy milaza misy ady hatrehana, ary ady mangotraka, ady tsy nofo amin'ny rà aman-drà, fa ady amin'ny fanahany amin'ny rivotra mihitsy izao ny tolomana andro aman'alina. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no azotsika manohatra izany. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mahazo fitahiana. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no mitondra fahasoavana amiko sy aminao. Ary tsy ho an'ny fahasoavana amiko sy aminao ihany, fa fahasoavana koa ho an'ny mpiarabelona ao amin'ny ankohonana, amin'ny fireneko sy ny ry havana. Nandinika ny amin'ny tantaran'ny Noa sika androany. Tantarako sy tantaranao koa io.
manahoana ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra e. So mbola arak'izay fieritreretana na izay mety fihetseham-po na izay mety mbola filantsika ihany no ataontsika amin'ity fiainana ity, ka amin'izay mampetipety azy dia ty aloha ataoko ny sitrapon'Andriamanitra, fa ity kosa ohatra ny tsy mety ity. Dia tahaka n'ilay tovolahy anankiray rehefa nikorotana ny tokantranony, tsy tovolahy intsony moa izany fa raim-pianakaviana e. Dia rehefa nalamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tokantrano tsy mety izany e. Tsy mety halako ny fisaoram-bady, tsy mety ny fisaraha-panam-piadiana sy ny sisa dia ahoana hozy ilay tovolahy? Ataoko daholo hozy izy ny sitrapon'Andriamanitra fa raha mbola hiverina hivady amin'io aloha dia tsy ataoko. Midika izany fa hoe alao aho very ihany sanatria ny vava, satria izay ny sitrapony nofony. Efa misy zavatra tiany atao dia alao ny very, tsy ho tanteraky ny sitrapony iny, satria efa mety misy vehivavy anankiray indray tiany ihany dia tiany sarahana ny vadiny. Dia ny sitrapon'Andriamanitra rehetra moa ny alao ataony, fa iny anankiray iny alao tsy ho tanterahany. Tsy izany fa izay tenin'Andriamanitra rehetra, izay sitrapon'Andriamanitra rehetra mila ankatoava. Androany menantsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fankatoavana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fitahiana be dia be ho an'ny Noa sy ny ankonany, ny fankatoavana sy ny fanekeny ny sitrapon'Andriamanitra. Androany koa fa taro ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika, fa taro ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Aza ny sitrapontsika no abahana ao amin'ny fiainantsika fa ny sitrapon'Andriamanitra ka ialana avokoa izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra e. Fampotsampio, fijangajangana, ny teniteny foana isan-karazany, ny laingalainga rehetrarehetra, ny tsy fitiavana, ny teniteny foana, ny fatyzerazera-poana ao anaty tokantrano ao, ny tsy fifankatiavana ao, ny adilao. Izany ingely tsy sitrapon'Andriamanitra e. Izany ingely sitrapontsika e. Te hibahana be ny sitrapontsika. Aokandroany hoe sorony izany, hibebahana izany, hialana avokoa izany. Foka ny sitrapon'Andriamanitra no anjaka dia ho hitantsika tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Tahaka izay fanontaniany ny Noa, namonjeny ny ankonany, amonjeny asy, amonjeny koa ny ankonanao amin'ity androny ity. Raha mety ianao, mety izy. Matoa mbola tombogambo sy aminao ny tenin'Andriamanitra, mbola mety izy ary te hanavao asy ianao. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay aza hatramin'ny taloha indrindra azy mandrakizay. Amen.
velona sy mahery tokoa ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela. Miantefa mivantana tamintsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity. Fa manahoana? Nanahoana ny fandraisantsika azy? Nanahoana ny fetraika an'izany tenin'Andriamanitra izany tao anatin'ny fotsika? Tena mba matsapa tokoa ve tsika? Fa mitondra fitahiana ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Na misalasala ianao ry havako, miteza tahaka Noa, fa ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fitahiana teo amin'ny fiainany. Mibeba ry havako, mibeba, aza misalatsala antsony androany, fa miteza tahaka Noa. Ankatoava ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao, tonga aminao, tonga amin'ny ankonanao ny fitahiana. Fa ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly kosa dia horohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, le tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny ty-antany, no andidiana sy androana ny asan'ny devoly, ny androana ny asan'ny Satana rehetra. Miala ianao Satana, didiana sorohana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mivoaka fangany ianao, miala ny fanahy mamitaka rehetra, miala ny fanahy ratsy rehetra, miala ny tsy fankatoavana, miala ny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao, any amin'ny farimy rehetra avy nanjara-toeranao. Vavakantsika ry havana. Misaotranao zay ry Jesosy Kristy tomponay io, fa ny teninao mitondra fiainana ho anay. Teninao manavao, teninao manangana, ary ny teninao mitondra fitahiana raha ankatoavinay tokoa. Soranay ianao tamin'ny fampianarana nomenao tamin'ny teny ity. Ahafahanay tena mamantatra ny sitraponao, fa ny fankatoavana ianao tokoa. Dia ianao velona sy manjaka amin'ny fiainanay iny, dia mba hitondra fitahiana eo amin'ny fiainanay. Sotranao fa mbola afaka mitondra mbavaka ny ankonana tsirairay, velom-pisaorana anao zay, satria fantatray fa mbola mamaly vavaka anay mandrakariva ianao. Vavaka izay ho an'ny mpanomponao, mba hita trano ifondrana, fa efa mandroaka azy ny tompotrano, satria ilainy ny tompotrano ny trano izay honenany amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ty azy ianao, Andriamanitra mitsinjo maso azy ianao, gataka aminao zay mba hita trano tena ifondrana izy. Trano koa ho araka ny sitraponao ka mba ahafahany manompo anao sy midera ary mankalaza manome voninahitra anao. Vavaka izay ho an'ny mpanomponao zay efa tsy salama nandritra ny 3 taona, anefa hatramin'izao dia tsy mbola mety ho tsara ny fahasalamana. Tompo malalo, manana ny fotoanany ianao, dia kapoka taminao tokoa ny fanasitrananao azy. Tanterao zany araka ny ampendrafonao, mba azony joro vavolombelona fa tsy misy famonjena afa-tsy ao aminao rery any. Dia ampahirezy izy, na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana, fa fotoana lava aza, fa tsy mahafoina masaraka azy ianao, fa eo anilany mandrakariva. Vavaka izay ho an'ny mpanomponao, ny asa fivelomany, ny fiainany ara-panahy, ny fiainany ara-pitiavana, eo ihany koa ny trosa zay tsy mety voalohatra amin'izao. Gataka aminao zay, fa miraponao ane ny iainany zany mpanomponao zany, ary amarino any ny teninao tamin'ny teny ity, mba hakatoa ny teninao izy, mba hirotsahany fitahiana amin'ny fiainany. Vavaka izay ho an'ireny mpianakaviana anankiray, amin'ny fiainany amin'ny ara-piveloma, amin'ny ara-pitiavana, ny trano izay mbola ifindrany koa, miady hatrehany eo amin'ny toeram-piasana, arovy izy Jesosy Kristy io. Fianao ihany ny fiarovana mahery, dia mba tokony sy mino zay, fa mba hiantoraka aminao izy amin'izay fotoana rehetra iainany. Misaotranao zay tamin'ny fahavitan'ny sotenansy ny rahalanao, ka nanehoanao ny voninahitra ao. Andriamanitra fitiavana tokoa anao, dia anao zay mitsinjo maso ny rahalanao, ary naneho ny voninahitra ao teo amin'ny fiainany. Dia ataovy matoky anao mandrakariva izy amin'izay rehetra ho tanterahany. Petraka ao am-pelantananao ny mpanomponao zay mitalao mba ho lafo angana ny tranony. Manana ny fotoana tokoa anao, ka dia anao Jesosy Kristy manome olona afaka mividy an'izany trano zany, aza ela fiasa ianao, mba ahafahany joro vavolombelona koa fa tena velona sy manjaka eo amin'ny fiainana ianao. Gataka aminao zay ho an'ny mpirahavavy zay miady, mifankahala, tsy mifankaty, tao mahay mifandefitra mifankaty izy ireo, fa zany ane no amantarana fa mpianatra ao zay. Ampianaro izy, ary ataovy mibebaka izy,
ataovy mankato miteninao izy mba azony miaina ao anatin'izany fankatiavana zany. Petraka ao ampilatananao ny napahavinao zay marary andofoana sakariva gataka aminao zay. Ianao Jesosy Kristy mihitsy nefa nandroka ny asany maizina tsy anakely tsy anapahifana intsony ka de foany ny fanaintainana ny aretinandoha ary esory ao anatiny mitahotra zay mampiroro azy zakariva. Petraka ao ampilatananao ny anapahavinao zay isy fanantenana tamin'ny olotiny na mitaka azy ary mila ho kivy sy hotrotraka izy. Ianao Jesosy Kristy miasa manakery midiran-tsehatra raiso an-tanana ny fiainan'ny anapahavinao mba tsy atoky anizaniza fa tsy anao rery any. Mampaherezo izy safirin'ny ravitanana izy fa sandrato ny voninahitra ao amin'ny fiainany ka menao olona tena tianao matoky ary miaina amin'ny fitiavana anao. Ataovy matoky anao koa izy Jesosy Kristy io mba tsy ho very fanantenana. Petraka ao ampilatananao ndray mpianakaviana zay mitaraina fa tena maditra ny vadiny any ampanaovana mission any Jesosy Kristy io. Ianao nandroka ny asany maizina tsy anakely tsy anapahifana amin'izany rahalanao zany. Tsy aina amin'ny fijangajangana, tsy aina amin'ny filana maro samihafa fa hifantoka amin'izay asa efa nomenao azy satria ianao nanome zany asa izany. De manavao zany fiainany hiala amin'ny ratsy fanao, hiala amin'ny filana maro samihafa. Vavak'izay ho an'ny zandry kelinao zay anatrika ny fanadinana CPE amin'ity androany ity, ho feno ny fitahinao aneny zandry kelinao. Ianao aneno an'olotsaina azy ary androtsaka ny fanenao masina ampatsiahy azy ny zavatra rehetra zay efa nianarany ka tonga azy ireo ho afaka ny fanadinana avokoa. De ampaherezo izy isory ao anatiny ny tahotra sy ny ahiahy fa ataovy matsiaro anao mandrakariva izy alohan'ny androratany, alohan'ny anaovany zany fanadinana zany. Petraka ao ampilatananao ty radio vaovao masoa ty fitaovana anaparitana ny filazantsara na ny vaovao mahafalinao. Petraka ao ampilatananao ny fiarovanao ny fitaovana rehetra ny zavatra rehetra ampiasaina ao anatin'ny radio vaovao masoa. Ampaherezo ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra mba ahafahana manatanteraka ny asa zay mpanaovinao azy. Petraka ao ampilatananao ny firenenay Jesosy Kristy io. Atao virina sy manjaka atao amin'ity firenena ity ny teninao ka ataovy mankatoa ny teninao avokoa manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka entina. Atonga fitahina androtsano ny fitahina mahagaga eto amin'ity firenena ity. Maro ny zavatra tiany angatana aminao hoe fohy ny fisainanay fa ianao efa malala zay masoa sy matsara ny fiainanay de tanterao zany ho araky ny habe indrina fonao. Amin'ny anaranao re Jesosy Kristy no anaovanay sy angatanay zany vavaky zany. Amen. Zay rehetra tena ny bebaka marina ry havana ary tena vonina ny andray an'i Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy azy de raiso ny famelan-keloka omeny ny tompo. Hoy ny tompo aminao amin'ity androany ty hoe matokia anaka, voavela ny elokao, raiso ny fanahy masina, ankahery anao, ampianatra anao, ampantsiahy anao ny zavatra rehetra mba tonga anao ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny fiatanan'i Kristy ane hitoetra mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Amen. Rainay zay ny an-danitra ho amasinina ny anarao tonga ny fanjakanao tao any ny sitraponao ety atany taky ny an-danitra ny ho anay ny onana sahaza ho anay ary mamela ny elokay taky ny amelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tena sambaritsika ry havana afaka nandre ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity ary rehefa resy lahatra tamin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia nibebaka marina ka nandray ny famelan-keloka feno avy amin'ny tompo. Ny famelan-keloka io ry havana dia zava-dehibe amin'ny fiainantsika satria io no mitondra fanavaozana amin'ny fiainantsika, io no mitondra antsika ho amin'ny tena fahatsarana indray tonga antsika olom-baovao
satria voavela elo ka rehefa mipepaka marina. Andeha antsika eno hira anankiray ao amin'ny hira 5 PM fa 7:27 fanavaozan'izay mahagaga tokoa. Andriamanitra riavana tamin'izay nanatitsatsika ny fandarana izay. Araparana izao fotoana izao tsika, izao indray no afatra omen'ny tompo atsika afahantsika mamakivaky ity herinandro ity sy ny fiainantsika rehetra
filazantsara ny jaona toko fa10 ny andininy fa7 no afatra apetraky ny tompo amintsika amin'ny tiany ity filazantsara ny jaona toko fa10 andininy fa7 mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano omen'ny tompo atsika. Hitay anareo ny amin'ny tompo ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny amin'ny tompo, amindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny amin'ny tompo ka nomenareo fiadanana. Andriamanitra reriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny laram-pifandraisana ahafahantsika mifandray amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 69 115 94 na 033 11 659 17 rary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao rehetra. Amen. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandaharana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randremahefa Charles Mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady.